taranja handball koa indray resaka ny kluban'ny Kosfasika amin'ity ariva ity izay nanatanteraka fionambe tetsy Betongolo ny zoma teo nandritra ity fotoana ity no nanaovan'izy ireo ny jeritrotika ny zava-bitan'ny kluba tamin'ny taom-pilalaovana sy ihany koa ny fibanjinana ny hoavy hoentiny namana zakino amintsika anatin'ity fanadidiny ity ny akony izay rehetra izay. Fianambe niavaka no nataon'ireo mpilalao sy mpitatana eo anivon'ny Kosfa handball tamin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena mpihazo ireo ny zoma lasa teo tetsy amin'ny cercle mes Betongolo. Tamin'ity fotoana ity no nentin'ny mpilalao nanolotra ny amboara azony tamin'ny taom-pilalaovana 17 ho an'ireo ray aman-dreny eo aminy. Ratsaivina dia voso tompon-daka Analamanga izy ireo ary tompon-daka nasional lefitra. Ny ekipan'ny AS Michel Lafona moa no nifandona tamin'izy ireo tamin'izany famaranana roa izany. Nandray ireo amboara ireo moa ny général Villard Soupoton talehan'ny kabinetra ministera sy ny talehan'ny fitantanan-draharaha misahana amin'ny fanatanjahantena eo anivon'ny Kosfa. Nandritra ny fandraisam-pitenenany moa dia nisaotra ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Kosfa handball sy ny mpilalao aminy général Villard Soupoton amin'ny ezaka goavana vitany. Tetsekilan'izay dia nampanantenany anao tsaratsara kokoa ny colonel Rabe Mananjara, comité directeur ny Kosfa handball sy John asolotena ny mpilalao. Ny lanonan'androany dia lanonana natao ny fampivondronana ny ekipan'ny Kosfa handball izay nanao ny aintso-zavatra tamin'ny taona 2017 ka ny vondrona indray nanomboka tamin'ny volana Jolay teo hiatrika ny taom-pilalaovana 2018. Dia raha malala fa tamin'ny taona 2017 dia tompon-daka Analamanga ny Kosfa handball. Fa rehefa niodina ny fiadina ny champion de Madagascar dia lasa vice-champion izy izay niatrika ny semi-final ihany tamin'ny fanavana fotoana izay fotoana tena tery dia tery. Ka tonga ty ny taona 2018 dia niezaka izahay. Niezaka taona indray zany dia anarana ny tsy mety tamin'iny 2017 iny ka hanao mafy lohatratra aniny. Indrindrandrindra nisy koa ny ekipa zandriny izay ilay mahazandriny izay nanolo tena hiditra miaramila hanampy tosika ireo zokiny ao amin'ny Kosfa handball. Ny mpilalao aloha dia vomaika ny renforcer mihitsy ary zao ny mpilalao misy gardien de but anankiray izay nalaina dia misy koa jeu de champ anankiray hiditra miaramila koa ao amin'ny ekipan'ny Kosfa. Dikan'izany dia renforcer tsara zany ny Kosfa amin'ny fotoana 2018 dia hitatsika fa manome toky izay fa hanao izay mety amin'ny fotoana 2018. Tena ny sahina manokana an'ireo ekipatsika ireo moa zany akoatry ny miaramila sy ny gendarme efa manana ny asa na le manao volontaire hiditra vao fa orangazé dia misy ny sasany moa izay tsy manana eritreritra hiditra miaramila zay dia raisinao personnel civil araky ny tenin'ny autorité supérieure ato amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Izany dia matoky zay fa ny fahiahinany zareo dia misahana ny momba azy manontolo. Ny voga rehefa amin'ny saison 2017 raha ny teo amin'ny Analamanga aloha mirobahan'ny Kosfa robahanay zany fa teo amin'ny Mada resy teo amin'ny lalao famarana fa raha ankapobeny aloha tsara le voka raha aminay manokana na dia tsy nafapo satria raha araky ny tantara efa ela be Kosfa handball tsy tafiditra anatin'izany carré ny final zany dia tamin'iny taona iny zany no tafivonina nomboka dia tonga tafiditra ao anatin'iny carré ny final. Izay zany atao hoe na dia tsy nafapo aza resy tamin'ny final da atao hoe tsara ihany ny voka raha par rapport amin'ny zava-misy hatramin'izay aloha atao. Ipizandray ty ny taom-pilalaovana 20 manao amin'izay zany zao ny tandrony ho an'ny cluban'ny Kosfa ho anareo mirahalahy. Ny tanjona aloha zao amin'ny Kosfa raha ho an'ny mpilalao mahiny fa na dia ny mpitantana ary dia ny anjay anjara amin'ny Afrika aloha zao ny tanjona ary ambony ndreka aloha zany. Fa zay zavatra zay moa zany misy dingana tsy maintsy lalovana mila mahazo Madagascar zay vao mipasy ny zay vao manao an'ilay CCCOI éliminatoire na zone dia vao tafavoaka amizay vao zay vao mandeha anjara ny Afrika. Fa raha ny tanjona aloha zany dia hoe
amin'ny taona ty zany mba ezaka tsapany zany Afrika zany ny Kosfa handball zay mbola tsy misy teo amin'ny tantara zay fa ezahana zany hoe ahoana ny atovavana zay zany fa andehanay amizao. Ya, raha nahafantarana zany zany nareo mirahalahy zany dia azo lazaina hoe tany amin'ny club any ASNCL no nahafantarana anareo teo aloha. Inona ny antony mety nahasarika anareo vao tonga ato amin'ny club any Kosfa? Voalohany aloha tao amin'ny Kosfa amin'ny CMCL reo CMCL tsy hoe misy raha tsy nifanaovana na ohatrohatran'izay fa tombontsoa manokana aloha voalohany le izy satria raha mahalala ny eto an-tanàna resaka avenir aloha voalohany indrindra. De faharoa le fitiavana an'le sport. Misy le boy kely ny joueur sasany mieritreritra ny hanao carrière militaire. Eo koa man Kosfa mitady an'izay de hoe misy le fanarahana zareo kosa mamalome avantage an'le tanora. Ny tanora koa mankafy an'le carrière militaire de ohatrany hoe mifanandify zany de izy hoe mba misy avantage sy avenir zany ao anatin'le izy fa tsy hoe ilala ohatran'izao foana hatramin'izay tsy midika hoe tany amin'ny CMCL tsisy avenir na ohatran'izay fa mba misy koa zany carrière zany anatin'ny tindray mitoraka ty hoe misy ankizy mba te mieritreritra ny hanao carrière militaire mankafy miaramila zay aloha tena eo indrindra zay fankafizana an'izay tafika la miaramila zay de resy lahatra zany hoe andeha aty amin'ny Kosfa. Tanjona apetraky ny Kosfa handball moa ny andrombaka ny anaram-boninahitra nasionaly amin'ity topolalaovana 24 ity ahafahana misolo tena ny firenena malagasy amin'ny fiadinan'ny amboarany ranomasimbe indiana sy ny fifaninanana afrikana.